Miarabantsika mpanaraka ity fandarana manokana ity avy amin'ny alalan'ny fahita lavitra sy avy amin'ny alalan'ny page Facebook ny MBS ihany koa mbola ao anatin'ny fotoanan'ny fampelezan-kevitra isika andro farany androany mbola mpanohana ny candidat Ny Rado ihany koa ny vahintsika ato anatin'ny fandarana candidat izy tamin'ny fiodinana voalohany Ny Rado Rafalimanana amin'izao fotoana izao kosa izy misafidy ny anohana ny candidat Ny Rado miarabanao tonga sy eto amin'ny MBS dia miaraba ihany koa reto tanora mpiaradia aminao sy mpiray fikambanana aminao reto. Miaraba ny mpijery ny fahita lavitra MBS sy ny vahoaka malagasy iray manontolo dia miaraba ny Joël koa dia miaraba ny teknisiana ato amin'ny MBS. Ny vaovao mafana aloha zao dia ny ady hevitra izay ny fanatrehan'ny candidat roa omaly tamin'ny alalan'ny fahita lavitra sy ny radio-pirenena malagasy naritra adiny roa teo ianao anisany nanatrika an'ilay izy ny fahitanao ny hoe fomba fijerinao manokana zany taoriana n'iny ady hevitra omaly iny Rado Rafalimanana. Oy ny fahitako azy angambany dia zavatra anankitelo ny zavatra azo tsoahana atao anatin'ny débat télévisé nataon'izy mirala-mianaka iny. Voalohany aloha dia voafehy amin'ny président Rafalimanana mihitsiny ny zavatra resahana rehetrarehetra tao ary mbola mipetraka foana le atao hoe famatorana satria zava-dehibe zany atao hoe famatorana zany rehefa hitondra firenena. Ao anatin'izay koa dia taratra koa anatin'izay hoe misy ny tena hoe tetikasa zay tena hoe matipaika le atao hoe le MAP 2 zany zay napetraky président Rafalimanana zay ao anatin'ny zavatra tena hoe tena mitoetra raha miteny vahiny izy hoe pragmatika. Ny taratra nefa ny ao anatin'ny fahatelo indray dia ny hitany amin'ilay candidat anankiray zay mbola hita foana le tsy famatorana satria rehefa hita hoe rehefa tsy nisy oreheto ngamonosa sy ny fitenin-jareo azy teo rehefa tsisy misofle izy dia hita hoe lasa tsy mipetraka le zavatra fa lasa ohatrany hoe zavatra lasa atao tandrametaka le programmany zay fa ny hita taratra amin'izay zany ngambany hoe tsy manana tena tetikasa matipaika izy fa netiny fotsiny ampiseho fotsiny hoe lasa io le hoe mivarotra nofy io moa fa naverimberina foana hoe lasa mivarotra nofy ho an'ny malagasy. Ny anankiray koa zavatra tazana koa tao anatin'izay dia hita koa hoe tsy mafy ny tantara Madagasikara izy satria raha miresaka fotsiny hoe miresaka hoe président Philibert Tsiranana zao dia lazainy fa tamin'ny 770 no nitotra zavatra ohatr'ireny zany zavatra amiko hoe rehefa ilatsaka filoham-pirenena dia mila mahalala ny atao hoe fiainana tena zavatra tenenina ary ny tena zavatra tsoahana dia zao hoe marina fa malagasy izy fa ny fahitako azy dia tsy manana la tena fotom-pisainana malagasy ilay candidat anankiray iny satria ny antony dia lasa ohatrany entiny fotsiny le izy atondrana anatin'lay fanazavana entiny lasa ohatrany hoe hitondrana fotsiny hoe famalina botolo amin'ny président Rafalimanana le zavatra entiny ka lasa tsy mitoetra any amin'ny tena atao hoe sotoavina satria nametraka fa fanontaniana maro président Rafalimanana ohatra hoe avaizany vola nampiasaina atao anatin'ny andro ny tetezamita tsy nyvaliny mihitsy ny fanontaniana io satria ny antony fantatra hoe misy zavatra tsy mazava be da be ka eo ny sotomako an'ny malagasy iray manontolo hoe androany dia andao apetraka mihitsy ny zany atao hoe fanjakana tantany ny olombelona tsy tia lainga zany hoe ny lainga tsinona ny lasa io lainga io nge matetika manko raha hitanao ngamba ny Joël tamin'ny voalohany tamin'ny débat voalohany tamin'le voalohany iny dia niteny hoe mpandaingy président Rafalimanana eto dia efa tonga dia teneniko mihitsy hoe matetika ny olona mpandainga no lasa manendrikendrika satria io le hoe lainga tsara lahatra ary androany dia taratra amin'izay zany hoe be da be ireo lainga zay entina amafazana ny vahoaka malagasy dia matetika iny zany anisan'ny taratra ray iny débat iny hoe fantatry ny malagasy amin'izay hoe aizany tena fahamarinana. Ny zavatra anankiray koa azo tsipihana atao anatin'ny débat iny dia ny zavatra ny tena hoe fotom-pisainana eo manko le fotom-pisainana rehefa tena hita taratra amin'ny olona rehefa miresaka amin'izay hoe atraizany tena fotom-pisainana ny fahatsoram-poany satria amiko dia tsy madio fo izy satria ny zavatra resahany dia mametraka foana hoe ao anatina resaka tonga dia botolo anao an'izao dia ohatrany hoe ny atsony ny président Rafalimanana foana ny teneny nefany tsy izay ny tokony hipetraka ao anatin'le izy ka mino aho fa tsy tonga saina amin'izay ny malagasy iray manontolo ao anatin'io zavatra io satria
kiondalana ho an'ny firenetsika ny zavatra iainantsika androany ary iny débat iny no mametraka amin'izay ny safidiny malagasy ary mino afa tafapetraka amintsika malagasy ray manontolo izay atao hoe fitiavana Madagasikara. Raha ny any amin'ny firenena efa mandroso kokoa noho isika Rado Rafalimanana indraindray dia amin'ny alalan'ny adi-hevitra ohatran'ireny ny tena natsoahan'ny mpifidy sasany any fanapahan-kevitra farany rehefa tena kaiky fotoam-pifidianana mety efa mizotra makany amin'izay koa ve ny eto amintsika raha ny fahitanao anazy amin'izao fotoana izao zany hoe amin'ny alalan'iny débat iny ve mety tena hoe misy hoe andraisan'ny mpifidy sasany fanapahan-kevitra. Ny aloha fahitako azy fantatro hoe taona maro azy mipetraka tany ivelany marina mihitsy ny hoe ao anatina débat télévisé farany ohatran'ireny tena hitsoahany ny malagasy hoe iza no safidy ary ny malagasy androany efa manomboka ao efa tafiditra mihitsiny ao anatin'ilay atao hoe safidy farany iny zavatra iny ahafahana misitona an'ilay hoe iza marina le candidat ary mino afa iny zavatra iny dia efa mahatonga saina ny malagasy ray manontolo amin'izay ary zay ny hitovizako an'ny fotom-pisainana vahiny hoe tokony efa afaka hitsoahana ny hevitry le candidat mihitsy nyreny zavatra reny ny hoe efa mitoetra eto Madagasikara ve hoe tonga dia efa hita raha iny débat iny fotsiny dia efa tonga dia fantatra hoe lany i président Ny Rafalimanana zay le teniny hoe lany izy ary ny zavatra anankiray nefany mila fantatritsika kosa nefany dia mbola be da be le osika aminatin'le fifidianana dia any sisa angambany tsy maintsy editsika satria zavatra tsy mety misy zavatra tena tsy mety zany mbola hita taratra atao anatin'le fifidianana dia ny matetika le any ambanivohitra mety tsy mahazo an'le fahitalavitra mety nendro radio izy fa ny fahitalavitra zava-dehibe koa mba hatazan'le olona le hoe ohatran'izao zany hoe le candidat zay dia iny no mahatonga ny miteny hoe io zavatra débat natao maly iny zany dia tena misy zavatra votoatiny lehibe mihitsy ho an'ny malagasy ananany safidy zay mampatonga ny hoe safidy tena tokany iny ary lasa tena hoe mipaika any amin'ilay atao hoe famatorana satria i président Rafalimanana tena nametraka n'ilay atao hoe tena voafeny zato isan-jato ny zavatra nyresahany tao ary napetrany koa le atao hoe fomba fijery vaovao io le fomba fijery vaovao io dia fomba fijery tsy misy fahakalana ary zay nisorako anazy manokana mihitsy satria le fahakalana manko matetika lasa ohatrany hoe tsy fitiavana dia fanaratsy fa izy tsy nanaratsy mihitsiny ary zay mampatonga ny hoe efa manomboka mipetraka eto amintsika mihitsy ny atao hoe démocratie ao anatin'le atao hoe fampielezan-kevitra ao takan'ireny. Ny fikambanana tarihanao anisan'ny mifantoka amin'ny tontolon'ny tanora zay mahatonga ny misy tanora miara-dia aminao atao anatin'ny fandarana ity ampy ve raha fahitanao anazy ny vina hoentin'ny candidat Ny Rafalimanana eo amin'izay tontolon'ny tanora izay ianao koa moa efa niara-iasa tamin'ny raha teo inenazona hoentinao anatin'izay ny zavatra marina ny fikambanana etiko dia ny fanamaha olona zay fantoka bebe kokoa amin'ny tanora malagasy satria ny tanora no aviny ty firenetsika ity ny zavatra anankiray dia hoe ampy ve ny fandresen-dahatra ho an'ny tanora malagasy amin'ny fitomana ny hiaradia amin'ny président Rafalimanana efa ampy io fa saingy zao hoe misy foana tsy maintsy etanina satria matetika manko ao anatin'izay fahatanorano Joël ny zavatra mitranka dia zao indraindray raha tena dinianao fa nanomboka tamin'ny 5 makaty dia somary amin'ny teny vahiny hoe vers repère ny tanora malagasy tsy hitany hoe inona tokony atao satria lasa ny gabraraka mandeha dia lasa amin'le misy fiteny zay hoe m'as-tu vu hoe lasa zavatra nanaovan'ny mpitondra fantsakana indrindra tao anatin'ny teteza mity iny lasa ohatrany hoe zavatra foriporonina daholo ny zavatra be da be nefa ny tsisy tanteraka na anankiray ary be da be ny zavatra nampanantenana tao anatin'ireny teteza mity reny dia variana tamin'iny daholo le tanora hoe ka isy métro eto misy tramway fantsondra maketatra zareo tamin'ny teteza mita dia variana tao anatin'iny daholo ny tanora hoe lasa tonga dia ivelatra ohatrany any ivelany Madagasikara satria azadinao Joël fa ny tanora nge efa misy ny Facebook zao misy ny réseaux sociaux dia mijery ny zavatra ny ivelany izy dia ozy hoe ny fandriny dia ny anana ohatran'ireny amin'ny firenena iainany kanefa ny ankehitriny tsy misy an'izay tsony dia izay ny mampatonga ny hoe ny adidiko
sy ny adidin'ireo tanora be dabe ireo dia ny mitady hevitra hoe ahoana mba anampiana any président Ravalimanana ahafahana mifantoka bebe kokoa amin'ny fampandrosoana ny tanora malagasy. Ary zay ny isorako ny ekipa rehetrarehetra atao anatin'ny fanatanterahana ny map 2 io, satria tena mipetraka ao mihitsiny ny programan'asa zay manatanteraka ny resaka firoborobona ny tanora. Zavatra anankiray angamba ny tiako ampitainanareo tanora araka ny teneninao teo hoe faniarany asa zay sy président Ravalimanana fahiny tamin'izy mbola nitondra. Misy zavatra anankiray mamelainao ametsika kely tamin'ny taona 20 dia nakany Allemagne izy tany Berlin zany, dia niantso izy, niantso tanora mpanjara, zay moa mpanjara daholo tamin'izany. Dia ireo tanora ireo zay ireo zany za moa nataony chef délégation économique tamin'izay, dia netiny zay tsisy olon-dehibe, tsisy hoe efa olona manana mazo taona fa zay tanora netiny tany. Rehefa tonga tany zay dia niona tamin'ireo mpanjara lehibe, ary zay tena itenenako ny tanora rehetrarehetra hoe i président Ravalimanana dia olombelona anankiray zay tena manana ilay hoe leadership, ary izy dia manana le fotom-pisainana tia mizara. Matetika ny olona tsara azy hoe masika izy entitra izy ny fahasiana sy ny entitra dia azo raisina atao amin'ny atao hoe autoritaire. Le autoritaire resana zany dia mana io tsinona zavatra iné amina leadership io. Dia rehefa tany Allemagne zay niaraka taminy dia niona tamina PDG be dabe, tao PDG ny Siemens, ny Daimler, ny Mercedes, ny BMW, dia ny orinasa goavana indrindra tao Allemagne tamin'izay. Ny zavatra nataony dia zao, rehefa niresaka izy matetika manko anatina protocolaire ohatran'ireny zany eo ny gouvernemanta eo ny rehetrarehetra, fa ny tanora zay mpanjara no naseny no ny teny, naseny ny teny zany. Ary ny natsikaiky tamin'izay moa dia nefa rano dia ozy izy hoe Ny Rado ianareo tanora mihitsy no manao ny ambassadeur ny économique ny Madagasikara. Zay ny tiako atongavana amintsika hoe izay fotom-pisainan'izay no hoentina indray amin'ny fanarenana Madagasikara. Zany hoe amena lanja tanteraka mihitsy zany le tanora. Rehefa niresaka anaratra zay mianaka dia ozy izy hoe Ny Rado entany ny tanora, entany ireo tanora ireo anana fomba fijery mitovy, io amin'ny teny vahiny hoe changement de paradigme. Ary zay ny androany zany dia misotona ny tanora malagasy rehetrarehetra. Io tsy voatery hoe mpanjara, io tsy voatery hoe mpanao politika, fa io zany tena le tanora rehetrarehetra mihitsy, satria aza sidoka amin'ny resaka nofitsika. Satria ilaina ny nofy Joël, ilaina zany rehefa manofy, fa sainga ilaina koa le atao hoe misy fitambarana manaraka ny atao hoe ligne disciplinaire. Io moa ina midika le hoe ligne disciplinaire, misy ao fitantanana firenena zany dia tokony averintsika mihitsy ny aloha ny discipline, satria nipetraka loatra le atao hoe gabraraka teto amin'ny firenena. Dia manjary ao anatin'io gabraraka taorinan'ny 2009 taorinan'le coup d'état zany dia lasa gabraraka daholo eto, na eo le ipetrahan'le kolikoly, ka tsy hitan'le tanora ntsony, lasa ohatrany hoe tsy manana lanja ntsony le tanora, lasa voarebireby ny zavatra ataontsika hoe resaka zavona fotsiny, resaka ohatrany hoe resaka tsy haiko ny tenenana azy amin'ny teny malagasy hoe tena lasa ohatrany hoe manao rêve tsy tanteraka. Ary zay nefa ny zavatra anankiray hoe iverina mipetraka amin'ny tantsika. Ary zay nisy tomako amin'ny tanora, ary io tanora be da be miarady amiko eraky Madagasikara, satria solotena ny eraky Madagasikara zao no miaraka amintsika eto. Ny zavatra tena tanjona dia hoe itsika tanora mihitsy no hitondra ny atao hoe fanomezan-tanana any zay fanjaka napetraka président Ravalimanana io, satria ny tanora rehetra zany tsy tokony variana fotsiny tsika hoe andao andeha anaovana terrain na foot na basket na ohatran'izay. Ilaitsika daholo ny fialamboly, fa saingy zao koa ilaitsika no mijery no avitsika. Inona le hoavy eo amin'le fiariana, satria izay ny zavatra tena hitovizana mianaka président Ravalimanana hevitra dia le atao hoe fampiroboroboana ny talenta. Io anaty baiboly io le atao hoe parabole de talent, zany hoe ny talentan'ireo tanora rehetrarehetra ireo dia ho foazitsika daholo, dia amena sehatra, dia ary ho asiana io vao nitenenina teo tamin'ny raha nanaraka ianao tamin'ny fampielezan-kevitra natao président Ravalimanana, dia misy an'ilay hoe ao anatin'ny 100 andro. Io 100 andro io tsy hoe kory hoe anomana, fa tonga dia misy zavatra ho azo tsapaitanana. Io 100 andro io dia ny tanora no toena hoentina natanteraka an'ilay izy, zany hoe aiza daholo ny talentan'ireo tanora rehetrarehetra dia hoezahana ho apetraka
ao anatin'le atao hoe fandrarana natao hoe entreprenariat zay moa le vato eka programma entinay zay manampy ny mapy zany hoe amena fahafana zany ny tanora anana zavatra anazy manokana idevelopena le atao hoe talenta ka misy zany fond d'investissement zay ho apetraka aingana be zay anampiana n'ireo tanora reo satria ireo tanora reo ny zavatra tena hoe reo ny tena tokony hoe fanalahidiny ny fandrosony ny firenena ary zay ny sorako anazy manokana i président Rafalimanana satria tena anisany tena programmany mihitsy nyle hoe tsy maintsy ny tanora aloha no omena sehatra voalohany ao anatin'ny fitsinjarana rehetrarehetra ny antona asa rehetrarehetra eto Madagasikara. Tamin'ny taona 24 na taloha kelin'izay nisy fikambanana mihitsy ny mpandrama tanora nisy anareo zany hoe zavatra ohatr'ireny zany ny tiana averina zay mihitsy tamin'ny 2024 no nitsangana nanangana an'izy io hoe NGMB New Generation of Malagasy Businessmen io moa zany tena marina de zay fikambanana tanora mpandrara vaovao ny fandehan'izy io zany tena marina dia zay tanora manampahaizana nianatra tamin'ny firenena miteny anglisy anglophone zany de maromaro zay tao anatin'io zavatra io tao anatin'io fikambanana io zany forman'izy io GIE groupement d'intérêt économique zany hoe mpandrarana tena antony nananganana an'izy io dia ny hoe andao tsika malagasy tsika tanora mihitsy i reconquire ny économie eto Madagasikara na nitoekarena satria matetika lasa vahiny daholo ny fandrarana eto Madagasikara de natsangana izy io ary eto de miteny antsika tanora fa tsy nanana an'izany atao hoe etomanana be zay fa natambatra daholo zay zavatra rehetrarehetra miabana hoe positif tao anatin'ny atao hoe fandrarana ary zay natonga ny 24 nentin'ny président Rafalimanana tany Allemagne zay tao anatin'io zavatra io ary anisan'izay anisan'ny namana tao anatin'io io candidat anankiray io izy rehefa ary anisany satria tsy mpandrara tamin'izany ny zavatra nitranga nefa ny dia napetraka mihitsy ny hoe izay mandrara de mijanona mpandrara zay manao politika de mandao politique zay hoe deux chemin fa ny zavatra nitranga de zao anisany naningana tao anatin'ny groupement nay iny tovolahy anankiray iny ary izy rehefa nandeha nanao politika ny latsaka be ny tanàna teto izy de ny zavatra nitranga de zao tsy haina coïncidence na inona mitranga fa nohony tamin'ny 26 janvier 2009 de may daholo ny société ana 54 entreprise teo Madagasikara zay le mpikambana tao anatin'io gros fikambanana io zay tsy namaly faty zay tsy niteny fa zay fotsiny teny hoe anisany anankiray ary mbola isorako mihitsy izy satria anisany natafita ndray avy eo satria rehefa nandeha ny findramonina tany Dubai zay de namerina ndray zay moa le teneniko amin'ny tanora ray manontolo tanora malagasy hoe azadino fa fianarana ihany matafita satria na inona mitranga eo amin'ny fiainana de zay nianatra nanana maripahaizanay zay de iny maripahaizana iny nentina ndray na développena ny fiainanay zay ny mampatonga ndray manana fotom-pisainana hafa mihitsiny zay le atao tsy mila mandeha mandany fotoana hoe mamaly faty fa hoe zay le mpananga antsika fa tsy mpandrafa zay ny regroupement reo fa mitindray mitoraka ty zany Joël tsy janona fotsiny amina groupement d'entreprise ho an'ny tanora tsony fa ny zavatra tena ho atao de ny talenta mihitsiny io le talenta ny tanora rehetrarehetra eraky Madagasikara indrindrindra zany any amin'ny faritany satria matetika ny any amin'ny faritany de tavela foana ilay tanora satria tsy misy sehatra afaka ivelarana ohatry ny eto Antananarivo de ny hoe zana zany ho asiana le atao hoe chaîne de valeur na hoe tohivaka toekarena de io zany no anampiana ny tanora eraky Madagasikara hoe fotoanany androany ahafahantsika mamoa an'ireo tanora ireo zay andrara de matetika mametraka foana hoe rehefa andrara ireo tanora ireo rehefa anao zavatra izy any amin'ny taniny any iza ny vidy any vokatra de izy zavatra anankiray surprise be menan'ireo tanora ireo zany hoe raha tadidinao ngamba Joël tamin'ny 13 tondra roplanina 747 natao dan ho an'ny avatsika tany Toliary tamin'ny Arona cyclone Arona izy io tonga de fanomezana avy any mpanjaka ny Dubai de rehefa nizarainy io de rehefa taty arina de niteny mpanjaka Dubai hoe maninona moa raha ohatra ka ianao efa mandany vola be foana amin'ny fanampiana ny firenena misy vona sy mahantra eto tany maninona moa raha ohatra ka any Madagasikara no ananganana toby ngeza be ivitanana vokatra rehetrarehetra de rehefa avy eo ireo vokatra ireo no entinao anampiana
any Madagasikara na ny an'ny firenena hafa. Inona ny tena tanjona anatin'izay? Tanjona anatin'izay tanao manko rehefa ohatra ny hoe andefa don zao ny fondation ny mpanjakany Dubai, dia io don io a vidina New Zealand, vidina ny Frantsa. Dia hoy zao hoe maninona mora vidina daholo ny vokatry ny tanora malagasy, dia atoby le izy a, dia rehefa misy cyclone indray eo amin'ny ao Madagasikara, dia io vokatra io ihany no anampiana le malagasy. Anisany anankiray zay le tiako resana hoe mila tsena zany Madagasikara ireo tanorantsika ireo, dia zay no zavatra hoentina ampanantenana ny tanora hoe anana ny hoaviny daholo ny tanora rehetrarehetra eto Madagasikara amin'io fanjakana zay entin'ny président Ravalomanana io amin'ity 10 taona ho avy ity. Angamba ny misy ampitenenitsika kely izy reto fahitanareo izay fanazavana izay a le ny toerana tokony raisin'ny tanora sy ny fahitanareo ihany koa le toetra raha amin'ny ankapobeny taoriana zay a roa herinandro ny fampelezan-kevitra zay. Asa iza no iteny voalohany tonga dia any aminao angamba. Isamony anarako voalohany dia le raha vahoaka malagasy manaraka izao fandarana izao. Ny zavatra hita dia teny malagasy hoe rapitsisa no saina kely rapitsika no mifidy. Zavatra hita nefa ny amin'izao dia nona ny vahoaka malagasy. Raha nona ny vahoaka malagasy tsy zavatra fonjitavan'andro na hoe vary mora mandalo no tokony hifidianantsika olona anankiray. Farana hitsika dia filoham-pirenena Marc Ravalomanana, président Marc Ravalomanana dia nametraka mihitsy hoe ahoana ny fomba hikarakarana an'ireto malagasy reto amin'ny ara-tsakafo. Ary teo no nisian'izany hoe soupe Madagasikara. Ary raha nanaraka ny débatsika omaly dia niteny mihitsy président Marc Ravalomanana fa hoe i Madagasikara afaka atao sopotra amatsy vary any ivelany. Teto raha ohatra ka nanao an'izany hoe vary mora zany ny teo aloha dia ny zavatra nataony ray andro roa andro vary mora ary mbola farana avy any ivelany. Fa tsara be le programme Marc Ravalomanana, président Marc Ravalomanana, satria itsika mihitsy atsoatsy no amatsy ny any ivelany Madagasikara. Rehefa zay ny zavatra nisy eto mo président Ny Rado Rafalimanana izay arahana eto amin'ity toerana ity ary izy no fondatera ny atao hoe ny fanama olona. Miaraka amin'izay rehefa mifampiresaka hoe ahoana président na fahatsika mampifandray ny atao hoe mampideo sy ny vato eka izay noentiny koloniely Ratsimandrava. Rehefa mifampiresaka zay dia tiako raha mba azonao atao président Ny Rado Rafalimanana mba mamela belatra amin'ny tanora ihany koa hoe tahaka izao no ahafahantsika mampitoy sy afaka miara-miasa tsara, afaka mifampitondra tsara, afaka mifandraika tsara, ny atao hoe mampideo sy ny vato eka. Misaotra tompoko. Miarahaba antsika rehetra ato amin'ny studio MBS. Ny teninay tanora avy any faritra angamba dia tsotra. Raha nanaraka ny fandarana momba ny fionan'izy mianaka atao amin'ny télévision anankiray izay dia nanambara moa Andriamatoa Ravalomanana ny filohantsika zany momba ny resaka birao fifidianana hoe ahoana ny fomba hijerena ny birao fifidianana izay tena hitanay fa misy tsy fahatomombanana momba ny rivato sy ny karapanondro izay miparitaka zany. Ka mba tianay mba tsy ho ametraka ahy zany zay tanora manoana ny président Marc Ravalomanana ka ametraka fanontaniana ao amintsika tompon'andraikitra hoe ahoana ny fomba hijerena nyzay tsy fahatomombanana zay. Zay ngamba tompoko ny fanontaniana apetraka. Manamafy an'le ny candidat Marc Ravalomanana amin'ny piscine taratasy samy isan-karazany zay. Asa misy vola misy fanontaniana. Fahamaraba ny voaka malagasy dia miaraba ny namana Joël, miaraba ihany koa ny technicien atao amin'ny MBS Eric Rendrenef, secrétaire général ny FMO zay tarihany président Ny Rado Rafalimanana manoana tsy misy fipetra ny candidat président Marc Ravalomanana. Voalohany teny somary ohatrany ampatsiahy kely ny zava-niseho ny taona 2024 satria ny teny moa dia tena niaina tao anatin'izany mihitsy amin'le
tsy fahaizan'ny candidat mpifanandrina angamba ny ilazana azy numéro 13 mamaly any hoe coup d'état noho ny seo angamba ny tsara ny mampatsafa tena famonoana ankitsirano ny vaoaka malagasy raha ny fitantanana tao anatiny ny tetezamita iny faharoan'izay mbola hita taratra any hatramin'izao ny fomba fiainana ny ataoko hoe toetra tsy de mendrika loatra raha ho candidat filoham-pirenena zany zavatra nyseho no maly fotsiny zao no tantaraiko dia ny hoe ny fihetsika nataon'ireny ndrareo moa nyvoy an'ity foana fa elako tsiny satria tsy misy ambany tanàna ntsony raha ny tokony ho izy ny fihetsika nataon'ireny mpiaramonina raha lasy anabavy teny amin'ny arabe rehetra reny fihetsika miantsy ady fihetsika mandrahoana ny zay mifanena amin'ny tena ka tsy mitovy hevitra izy moa no nahatonga andrareo ambany tanàna nanomboka tamin'ny taona 2010 no nivoizina izy io ary mpanao politika nanonga-panjakana tamin'izany no nanao fitaovana politika andren'olona tsy manapidina satria nampahantraina no ezahana lemena ara-tsaina mihitsy mba tsy atakatra sy amolavolany hoe iza no manana no marina eto amin'ity firenena ity isaky misy hetsika politika dia karamaina foana izy ireny mampalelo karamaina amin'ny vola 10,000 karamaina amin'ny vary 3 kapoka karamaina amina t-shirt sy zavatra ohatran'izany dia ampanaovina fihetsika mamofady isorina manokana ny président Ny Rado Rafalimanana tamin'izany satria nananatra foana izy ny hoe aoka tsy hamaly ny ratsy isika dia pasifika foana tsy avy aminareo pomba mihitsy ozy tamin'izany no hoe isin'ny valifaty na ny zavatra ohatran'izany eto zany dia mitodika amintsika tanora namana satria ampy izay fanaovana fitaovana politika atsika izay ampy izay fivoizana fifankalana sy fivoizana sady fandrangarangana sady ny mety ho fihetsika ataon'ny sasany mandritra ny any aoriana ny fifidianana manentana zany ny amin'ny hoe isika samy gasy iray gasy reny ka aoka tsy nohon'ny hevitra tsy mitovy tsy nohon'ny hoe fisandohana mihitsy aza na mety hoe rononan-tavy ataon'ny candidat amintsika fa aoka samy ahijery kosa ny ametrahantsika ny safiditsika amin'ny 9 ny volana desambra eto dia mitodika aminareo mpitariky indrindra fa président Ny Rado Rafalimanana ahoana ny fomba amerenantsika ny instruction civique ny fampandraisana ndraikitra indrindra ny tanora malagasy ny fampatsehivana aminy ary ny fampahafantarana aminy ny tena atao fitiava-tanindrazana marina saotra tetiko mbola misy anankiray kamaky rehefa voalohany dia faly miaraba ny vahoaka malagasy izay manaraka fandaharana ary koa miaraba ny ekipa teknisiana eto amin'ny MBS malalatsiana randriana altera no mipetraka manoloana anareo eto tsara mipetraka eto tsy mandray fitenenana dia voalohany indrindra mamalagasy ana faharoa manarakarak'izay mahatanora ana fahatelo manarakarak'izay mahavehivavy ana ary faefatra manarakarak'izay dia maha-renim-pianakaviana sy mpandrarahana na dia majinika raha aloha hatreto eo misehitry ny kolotsaina malagasy indrindra misehitry ny lamody zany mampamorona lamody ana zara nanapa-kevitra ny anoana ny président Ny Rado Rafalimanana tsy sanatria fa natsisy male izy matetika mantsy izay foana no ifampiantsiana sy fampitenena hoe fanatsika anareo ho ana manokana za tsy fanatsika fa raisiko hoe malagasy ana mahatanora ana mahavehivavy ana maha-renim-pianakaviana ana sy mampandrara madinika ana no anoanako ny président Ny Rado Rafalimanana tiako ny fomba fijeriny tiako ny toe-po ananany ary tiako ny fitiavany fihavanana sy fitiavany mizara afatsika malagasy rehetrarehetra tsy vaky volo miara misonitra sy miara-miary fa tsy sanatria hoe olombitsy mahitahita no tafiakatra eo amin'ny firenena fa mahafinaritra ana ilay fijeriny hoe miainga avy any fotony mihitsy ny zavatra ho ataony zany hoe tsika rehetrarehetra no isitraka n'izany zavatra izany dia eo moa hoe mahavehivavy anavy sy hoe maha-renim-pianakaviana ana malahelo amin'ny zava-misy satria izao ny antony lasa mifampiantsitsika lasa marina hoe tsy miady tsika vahoaka malagasy fa lasa misy
misy ady manginana mangatsika ngamba ny tenenako anazy eo amin'ny lafiny hoe misy ny ambany tanàna misy ny ambony tanàna misy ny hoe manam-pahaizana sy tsy manam-pahaizana misy ny hoe tanora sy olona efa lehibe koa lasa nakarina sy naindraindraina le izy nefa ny fomba zay amiko entina nasara atsika zay olon'ny fihavanana lasa misaraka oatra mifasika atsika rehefa misaraka oatra mifasika dia zay mamirapiratra sisa ny tazana dia lasa zay mampamirapiratra sisa no atao fa tsy mijery tsony le tombontsoa iraisany daholobe sy iraisantsika malagasy rehetrarehetra tsy vaky vola dia atao zany amin'ny olom-pirenena ana dia tena manentana hoe tsy tombontsoa tsy tombontsoanao rery tsy tombontsoan'ny iza na iza rery ny tokony mpanjinina marina président Marc Ravalomanana misy tsy mety nataony atsika tsisy tonga lafatra fa samy manan-kilema tsika rehetra fa tombontsoa iraisantsika rehetrarehetra ny tokony mpanjinina ary tsika tsy tokony ifampiantsy faraka ny teny zoky tato hoe tsy fidy no an'ny sasany atao hoe tsy matakatra ny vinakasany président Marc Ravalomanana fa ilaina tsika mifanampy mifananatra mifanohana mba hiary isonitra tsika rehetrarehetra dia eto manararoatra ataoko hoe mampandrarana mamajinika ana indrindra moa no metrako fantanina président Ny Rado Rafalimanana hoe mahafinaritra ana ny vinakasany président Rafalimanana hoe anampy anay tanora mana-talenta eo amin'ny sehatra ny fandrarana eto amintsika surtout anay majinika sarotra ny azahoana atao hoe fanampiana ara-bola indrindrindrindra ny amin'ireny banque primaire reny manahoana ny hoe fanampiana concrètement hoentinareo anampiana anay tanora amin'izay lafin'izay tonga dia valirado ngamba dia oui ngamba ny voalohany aloha tena mahitsy mahafinaritra be ny zavatra netiny madame Malalatsiana teo satria sady mampietsi-po amin'ny mahavehivavy azy ary ny zavatra ny tenin'ny farany teo ngamba aloha no tonga dia valiko hoe ahoana fomba nampiana ny tanora rehefa tonga eo amin'ny fanjakany président Marc Ravalomanana ny zavatra araka ny teneko teo dia isy sehatra anankiray lehibe zany ho atao mitokana mihitsy eto Madagasikara dia ny sehatra anankiray io zany amin'ny teny vahiny moa zany hoe fonds d'investissement zany hoe io fonds d'investissement io zany dia natokana mihitsy ho an'ny tanora malagasy io zany tsy mikitika amin'ny resaka banky efa misy etsika fa famatsiana io zany famatsiam-bola misy averina misy tsy averina zay hoe hoentina natateraka io zany amin'ny teny anglisy izy dia blockchain io blockchain io dia entina nataterahana ny famatsiana nireo vola zay efa misy ny tsena mandray azy dia io zany voakitika an'io daholo ny tanora rehetra tsy sehatra vitsivitsy kory fa ny rehetrarehetra mihitsy ohatra hoe amin'ny maro rehetrarehetra mihitsy ohatra hoe ny aminazy ohatra hoe resaka fashion na hoe mode ny azy teo zao dia efa misy zany sehatra misy tsena anankiray zany any ivelany zay ividy an'ireo mode reo zavatra asa tanan'ireo malagasy reo dia reo zany no karazana anaovana rangopoy na hoe le blockchain zany anampiana ny zareo tanora zay zany ny zavatra pragmatika be le izy fa tsy hoe mbola anao formation na anao zavatra dia anao étude dia anao projet fa tonga dia zavatra terre à terre ny faharoa koa anampiana n'ireo tanora reo dia isy expert maromaro zany avy any ivelany efa misy manana traikefa eto Madagasikara fa misy koa zany reo vahiny zay ho alaina reo vahiny reo tsy atao patron fa ho atao mpiasy reo zay anampy tsy hijanona elabe eto reo fa hijanona mandritry ny eo amin'ny 2 volana 3 volana anampy an'ireo tanora reo amin'ny fitantanana ny resaka leadership amina resaka management amina resaka hoe ahoana ny fomba kalitao any amin'ny resaka kalitao an'ilay zavatra atao mba ho lasa mpanondra antsika satria ny zavatra tanjona ao anatin'ny zavatra ampiakarana aingana farim-piainan'ireo malagasy reo indrindrindra ireo tanora dia ny hoe ahoana ny azony vola bebe kokoa miditra ao aminazy dia izay zany ilay zavatra anankiray hoe ampiana izy ho lasa anana ny atao hoe fahaleovan-tenany satria le fahaleovan-tena mihitsy ingeny tena dedavy ny tanora zay ngamba ny amaliko ny teniny amin'ilay faharoa koa amin'ilay resaka hoe ao anatin'ny anapiko anazy koa ngambany dia ao anatin'le mapy 2 dia misy koa zay fandraisan'ny vatoeky io misy indray koa zany karazana tsenakevitra anankiray zay karazana ohatrany hoe anampiana n'ireo tanora mba manao ny atao hoe orientation hoe aizany mety ho lalany alehany satria araka ny tenenintsika tanora sahirana zay mihitsy be da be le ankizy sahirana be da be ireo tanora tsy manana ny tokony alehany satria araka ny resany teo mety be da be ny le zavatra tena hoe rava tao anatin'ny taorinan'ny 7 soroarivo ary zay mampatonga ny hoe
anjaratsika amin'izay zany mame ansehatra n'ireo tanora ireo ary ny farany de ny hoe ametraka aryfanina ary isorako eto sady président Marc Ravalimanana satria izy de fa nyteny hoe apitsika ny rado ny tanora amin'ny fisian'ny aryfanina zany zavatra hoe fiarovana an'ireo tanora ireo satria matetika rehefa ao anatina tsena ao anatina firenena ohatratsika zao satria tsika mandala ny atao hoe fanatotolonana mondialisation de matetika ny mpanambola ihany no tompony orinasa sy ndraitrarehetra fa tsy misy mihitsiny ireo tanora zay ataontsika hoe na vita fianarana na tsy nianatra ary izy nefa ny manana talenta de izay zany le zavatra anankiray ho ataontsika ao anatin'le 100 andro izay 100 andro zany tena fametrahana fototra ary ny irina de ho paka rehetrarehetra ny amin'ny 119 district ny zavatra io fa tsy hoe mijarina andrenivohitra na revohim-paritany fotsiny zay ngambany le an'le amin'ny madame Malalatina teo le am'le resaky misy tiako ampiana koa am'le fantaniny monsieur le G teo ny amin'ny resaka hoe ahoana ny fomba ijerena ny tena hoe firafitry zany atao hoe fanovana toe-tsaina satria matetika lasa ohatrany hoe fanzarazarana anjakana teto Madagasikara satria azadiny fa le politika netin'ireo nge tamin'ny fanonganam-panjakana iny de fomba fisainana vahiny na hoe frantsay zany hoe le fomba fisainana le atao hoe zarazara ho anjakana foana le izy ka rehefa nyzarazarainy le vahoaka hoe ity aty ambany tanàna ty aty ambony tanàna de zay zavatra zay ny lasa ohatrany hoe lasa le fiarahamonitsika mihitsiny lasa mifampiaya fa ny adidy indray zany de zao hoe hiezakitsika ametraka n'ireo tetikasa rehetrarehetra reo ary zay nisy tomako anareo tanora rehetrarehetra androantsika de natao fitaovana fotsiny fa rehefa tongotsika amin'ny janoary 7 dia ametraka mihitsiny zany atao hoe tsy misy tsony zany atao hoe fanavahatsaranga satria hiezaka reo tetikasa reo de misokatra ho an'ny tanora rehetrarehetra ary ny ezahana de ny hoe tsy misy tsony zany atao hoe ty tsy namana da ty namana satria malagasy azadiny fa rehefa lany i président Ravalimanana marka dia ho lasa filohan'ny Madagasikara ary filohan'ny malagasy ray manontolo ny dikan'izay na de tsy nitovy hevitra tamin'ny zao politika zao ary reo malagasitsika na rahalahtsika anabavitsika reo tsy maintsy ho apitsika reo ary eto de efa sotomako hoe mbola tsy taritsika mijery an'izany atao hoe ho avy ny taranak'izay satria tsy ho viditsika tsony amin'ny resaka vola 10,000 ny fiainana amin'ny ho avy satria mbola iverina indray ny gabraraka zay zany zavatra anankiray ao anatin'le fantanin'lay namana tatsy ambadika tatsikoa le hoe amin'le resaka bureau de vote misy alatra sy ny rehetrarehetra amin'ny rafakapito zany ny zavatra angatahako indray ho an'ny tanora rehetrarehetra manerana Madagasikara fotoana ny androany tokony tsika rehetrarehetra mihitsiny no mandray andraikitra tsy aza matetika manko araka ny teny enitsika teo hoe misy fandrahonana misy za zao vo maly ariva ny secrétaire exécutif ny fanamaolona anankiray zay monina ao anosy be tsetsena zany de tena nisy 4 anankiray tonga de nanao menasy azy hoe nareo de matinay de nanomboka teo moa fa lasa nametraka plainte any police moa zany ny ekipako ny ao anatin'izay zavatra zay zany tsy tokony iverenana tsony ary eto de misotona nareo tanora hoe aza matahotra nareo mino fotsiny ihany misy dikan'izay teny zay mila minotsika ary mila mino ny fiovana ny zavatra rehetrarehetra atao eto amin'ity firenena ity satria matetika lasa ohatrany hoe misy tahotratsika de tsy samy teny tsony misy tahotratsika satria mahita hoe lasa manana herisetra le olona le manoloana atsika de manginitsika fotoana ny androany hijoroana mila mifotsika tanora mila mijorotsika zany tsy midika hoe andeha malifaty fa mijorotsika ao anatin'le atao hoe fitiava-tanindrazana satria le fitiava-tanindrazana tsy mijanona fotsiny hoe manohana de manohana rery ao an-trano fa ny fiarahana ny zava-dehibe ny firaisankina ny zava-dehibe ary tokony fampijery zavatra hitataratra manko teo mbola tonga akory ny fifidianana de efa manomboka hitataratra sady tamin'ny arabe ngambany ianao mety nahitinareo fa tetsy 67 de efa manomboka vo mandalo ny tomobile misy soratra hoe 25 de tonga de efa orakorahany zareo kapokapohany zareo ny fiara zany amiko tsy mametsiny an'le malagasy zay raha tsy mitovy hevitra fa ny afotsiny de zao hoe adiditsika zay tonga asaina
zay le hoe fahatongava-tsaina no zava-dehibe ary zay zavatra zay no isotomako an'ireo tanora zay mbola misalasala ny trano any mijoroanareo mitsanganonareo satria mbola ho tody amin'ny toerana ho ray aman-drenonareo a dia ianareo koa anisany tomponantoka no avy ny taranakareo satria ny taranakitsika dia mananjo fototra andova ty fireneny ity tsara fa tsy hoe koa re lasa tsy afaka andray andraikitra satria matahotra zay nisy tomako anareo tanora rehetrarehetra manerana Madagasikara zay ngamba ny momba ny tanora ny amaranako azy Joël dia ny hoe io 19 décembre io andro ray a toazato matetika manko tsika koa rehefa mandeha mifidy a dia faly daholy a dia manisy an'le encre iny hoe avy mifidy a dia makanao selfie dia alefa amin'ny Facebook fa vita ny adidiko tsy izay fotsiny fa mitindray mitoraka ity a dia andao tsika hamony fotoana efa tsy andro tsy fiasana ny androm-pifidianana andao tsika hiambina n'io bureau de vote io tsy voatery hoe membre amin'ny parti politique tsika tsy voatery hoe ao anatina fikambanana tsika fa mazo fototra ny maha-olombelona tsika dia tokony ndao hiaro le safidy satria ny zavatra andresen'ny sasany atsika androany satria amiko Joël dia efa amiko dia efa lany dada zay le fiteny ary amiko io a mila rovana io any amin'ny alabato sisany ary dikan'izay io alabato io no mila embesatsika andao tsy avelantsika angalatra zareo andao embesatsika mihitsiny ary mbola veriko eto any a rehefa tonga le fanisambato aza miteny fotsiny hoe efa mandry io fa rehefa tonga ny fahasambato a dia iny izy le manisa vato iny mihitsy no mila satria indraindray tsisy labozy tsisy jiro dia labozy ny ampiasaina dia maizimaizina ka matetika le olona aseny manisa vato iny a le manao an'le dépouillement indraindray iny olona iny a efa voavidy vola dia manjary tenenina eo fotsiny dia zay tiany eo ny tenenina ka maizina dia ampiseho dia izay zany niny fa itsika dia mila miara-mijoro marina fa efa misy rafitra hoe bureau de vote misy ny délégué misy ny rehetrarehetra fa amatsika malagasy atsika dia andao embesana faharoa matetika tsika ohatrany hoe mivangongy atao Tananarivo daholy amin'ity fifidianana ity fa rehefa vitao ny adidinareo dia mifampizarana ro any tokantrano any a dia mandihana ny ambanivohitra andao ifanampytsika andao tsika hiaraka andeha aza metehitra fotsiny hoe asan'ny K25 zany komity mpanoana 25 fotsiny a fa androany tena amin'io andro ny 19 décembre io a dia tena tokony safidy ray ampisehovantsika malagasy hoe indrindrindry tsika tanora hoe fotoanany amin'io a ahafahantsika manova ny tantaranyty Madagasikara ity ary mbola averiko ety any hoe masina ny tanindrazantsika dia izay fanentanana izay anko no tonga dia hoentsika mamarina ty fandarana manokana ity Ny Rado Rafalimanana ampatsevina ihany candidat-nao tamin'ny fiodinana voalohany ary ny safidy ny anoana ny candidat Marc Rafalimanana amin'izao fiodinana faharoa izao miaraka amin'reto mpiara-miasa sy mpiara-mitolona amin'izao rehetra dia mametraka misaorana aminao sy ny mpiray fikambanana aminao ary misaotra antsika ihany koa ny tokantrano any izay nanaraka ity fandarana manokana ity misaotra betsaka Joël dia misaotra ny malagasy ray manontolo koa dia maiza mifidy a dia ny zavatra vidiana dia ny 25 na ny 5 misaotra tompoko